Andrasana araiky zany ny fanapa-kevitry ny Fédération Malagasy ny taranja baolina kitra izay mpikarakara ity fidinan'ny amboara nasionaly ity fa teo amin'ny lalao voalohany indray dia nazava ny fandraisen'ny ekipan'ny AS Adema tamin'ny saronoray ny ekipan'ny Uska Foot tetsy amin'ny kianjany Mahamasina ihany efa tany amin'ny fanalavam-potoana ihany koa vao nibata izany fandresena zany ny ekipan'ny Serana Mpiara-Manidina. Ny ekipan'ny AS Adema no nahazo ny tapakila voalohany andehanana any amin'ny famaranan'ny Telma Coupe de Madagascar rehefa nandresy ny ekipan'ny Uska Foot avy eto Analamanga ihany tamin'ny saronoray io tolakandro io tetsy amin'ny kianjany Mahamasina teo manasa-dalana voalohany ity fidinany amboara ity. Teo amin'ny minitra fafitopolo dia nanokatra nisa ho an'ny Serana Mpiara-Manidina ijona tamin'ny alalan'ny penalty rehefa nanao fahadisoana tamin'ny jalma ny vodilaharan'ny Uska Foot. Nanasahala nisa tamin'ny alalan'ny penalty ihany koa ny Uska Foot teo amin'ny minitra fahaenina amby 20 rehefa nanao fahadisoana nandray tanana tao anatin'ny faritry ny 19 metatra sy 20 ny vodilaharan'ny Serana Mpiara-Manidina. Tany amin'ny minitra fafito amby 10 anefa dia nitondra ny fandresena ho an'ny ekipan'ny AS Adema indray jalma rehefa nahatafiditra ny baolina faharoa ny batan'izy ireo ny fandresena. Tonga eo amin'ny famaranana indray araka izany ny ekipan'ny AS Adema.